hitanareo baiboly milaza fa ny fitiavan'i Kristy no maniry anay sy mifehy anay mba hanao ny marina. Arakaraka ny tiavanao koa an' Jesosy, arakaraka ny fanindrinao anao izay asainy ataonao na mahafinaritra anao zany na tsy. Hitanareo mahitsy tsara fa mbola misafidiny anao izay tiako atao foana ihany. Dia izany koa ianao. Sao dia ilaza zavatra aminareo any amin'ny fanaovana azy. Tsisy fomba mihitsy ahafahan'ny olona mankatoa an'Andriamanitra raha tsy miankina amin'Andriamanitra izy anao zany. Raha tsy misy azy tsy havita zany ianao. Ka tsy ahatsaranao akory ny hainao dia ilaza hoe zay zany sao n'Andriamanitra dia ody amin'izay dia ho lasa zao dia ho lasa ry dia andeha hanovy ry dia andeha hanovy ty. Tena ny marina tsy maintsy efarany fahoriana ianao. Satria Andriamanitra tsy dia irarana dia kely akory azy any amin'ny fahaleovan-tenanao fa tia ny ankina tanteraka amin'isika. Anetry teny eo ambany tara-merin'Andriamanitra fa amin'ny fotoan'andro dia hanandratra anao izy. Ary ny hoe manetry tena midika fa mahalala isika fa raha tsy misy azy tsy isy dika ansika. Amin'ny lafiny iray raha tsy manana fanindriana lalina isika sy fanapa-kevitra mafy ny ankatoan'Andriamanitra dia tsy ho tonga amin'izany mihitsy. Andriamanitra tsy hanao ny zavatra eto antsika izany. Asika koa tsy hahavita zavatra tsy miaraka aminy. Ny olona milaza hoe tsy manam-potoana foana tsy ianao ihany ve no mahalala ny fandaharam-potoananao dia ianao ihany mampiasa azy araky ny tokony ho izy. Tena tsy manam-potoana loatra mampiasa fotoana tahaka ny olona rehetra ihany ianao. Tovy daholo ihany ny ananantsika amin'izany ka nahoana ny olona sasany toa tsy hita be ihany rehefa hoe tadiavana vokatra. Fa misy koa ny olona sasany izay tena mahavita zavatra manaitra sady mahagaga dia manana ireny karazana vokatra tsy mampino amin'ny fiainany ireny izy nefa ireo olona ireo samy manana fotoana mitovy. Fa misy olona manao izay hanaovana zavatra eo amin'ny fiainany dia vonina ny andony vidiny izy mba hanaovana izany. Ndrehetra ilaza hoe mandony vidiny. Manana finiavana ny andony vidiny izany izy raha ny olona sasany te ahazany mora foana. Tena sarotra izany. Tsy mahafinaritra izany. Tena voafatotra amin'ny sehatra raha io. Ampio a Jesosy androany. Romana 12:1. Koa amin'izany mangataka aminareo ry rahalahy no ny famindrapon'Andriamanitra mba atolotrareo ny tenanareo fanatitra velona. Lazain'ny Paoly zany zao mangataka anareo mba handray fanapa-kevitra. Zany mihitsy ange zao no ataoko eto amin'ity herinandro ity anerse Pennsylvania miangavy anareo rehetra sy ireo olona rehetra izay mijery fahitalavitra maneran-tany miangavy anareo mba hanapa-kevitra fa tsy haina fiainana tsy ampy zara fa izy ary be korotana izany. Zavatra voalohany izay afaka ataontsika dia ny fanapahan-kevitritsika androany fa hoe tsy hanao fialatsiny intsony tsy hanao fialatsiny izany intsony mihitsy fa raha tsy mahavita zavatra hafa farafaratsiny afaka mandray andraikitra ny amikorotako. Tsy fahatsoko izany raha mba tsy izany mantsy aho zao na raha mba tsy ry mantsy zao dia raha mba manapetsaka amin'ny ry ana izany koa. Ajanony ny fijerevan'izay tsy nananao dia mba jereo izay efa nananao. Mety tsy manana ray aman-dreny izay tianao anao fa izao ianao manana Andriamanitra eo anilanao. Mety no araraotina tany amin'ny fahazazanao angamba ianao fa Andriamanitra efa vonina ny anina sitrana sy amelanao indray. Amen. Trangany zavatra nafinaritra izay tamin'ity herinandro ity namangy Andriamanitra tena nagaga zany. Voaka avy tany amin'ny lycée tamin'ny taona 20 ary ndraiko mazava ho azy dia tena adala sady mpanararoatra ary tsy manavelana anao izay zavatra fanaony ankizy mihitsy tsy mba nananamana dia tena sahirana foana ary mahatsiaro tahaka ny tsy mendrika izany. Tsy mba mividy ny sary ny mpiara-mianatra amiko izany izay hitanareo raha tsaroanareo izany tany ampianarana taloha izany tena zavatra manandanja amin'ny ankizy izany ndrehetra izany tahaka ireny hoe samy manana ny sariny fa za tsy nanana mihitsy ary tsy mba nividy kilalao mihitsy izy. Ary tamin'ny herinandro lasa teo nisy baoritra tonga tao amin'ny birao dia nisy olona tsy fantatra izay hitako fa mahafinaritra satria tonga dia hita hoe Andriamanitra miasa izany.
eo ihany zany sika malala fa andriamanitra mampiasa olona nisy olona nijery tao amin'n'isitry ny sekoly izay ny voahako nahita ny taona ny alako tao sy ny anaram-bositra nanomea kilalaona kizy mpianatra dia nandefy izany tamiko fa tamin'izany fotoana izany a dia nanana baiboly sy azo fijaliana kely raiky amin'ny 10 taona aorian'ny fialako tany amin'ny lycée andriamanitra mbola namerina tamiko izay nalainy devoly taloha tena mahagaga mihitsy ny andriamanitsika ka mila mijery foana izay afaka ataon'andriamanitra sika fa tsy izay efa vita tamintsika fotsiny fa firy aminareo ny malala ankehitriny fa ny zavatra etra izay asain'andriamanitra ataontsika na tsy ataontsika izay voasoratra amin'ity boky ity dia asoantsika laza teo aloha ary tiako takatrareo zany fankatoavantsika tsy manova ny inina amin'andriamanitra tsy hanovany fiainanao tsara kokoa zany tena mpandroso ny fanjakana fanomezantsika ho azy fa hitanareo zao marina zany raha tsy mamelan'andriamanitra ampiasanao ianao dia hitady olo-kafa izy andriamanitra kory tsy hoe tsy havita zavatra satria isika manda tsy ankatoa azy fa ahita olona foana izy na dia ilaina mijery ao anatin'ny olona narivony azy izy dia ahita olonanao izay zavatra angatanao ataonao izay mety tsy hahalinanao akory ny anao azy tsy haiko aloha ny aminareo fa za tsy teo isan'ilay olona tsisy lana zany te handray anjara foana amin'ny zavatra etra izay ataon'andriamanitra eto tany ankehitriny za te mba isan'ny sombony amin'izay ataon'andriamanitra za tsy te handandany foana ny androm-pianako fankatoavana ohatra iray hafa tamin'andriamanitra ny antsoa voalohany ampianatra nananjanaka telo tamin'izany izao efa efatra tsy nanam-potoana ianarana na manana asa fanompoana tamin'izany dia ny hevitra fa tena daladala foana satria ny hevitra no amin'ny asa fanompoana nefa ny azona ny fandriana tatopoko dia nampianatra baiboly atrano ray fotsiny aloha fa tena lalina ny fandriko ny ampianatra taloha dia evy dia ny asa tontolo andro za koa ny asa tontolo andro ary nanana asa tsara ny carburant rehetra dia ny etoan'ny orinasa ary tsy dia nanana olana rabola loatra izay hitanareo zay tsy tena hoe nanan-karena be fa nahazo izay nilainay zay afaka mananao izay nirianay atao zay ary andriamanitra nandresy lahatra ny alako amin'ny asako dia ankina aminy amin'ny lafiny arabola dia mba hijanona trano mba hahafahako tena manomboka mianatra ny teny ary ny anomana ilay ministera izay no heveriko fa ananako indray androany ka ny atsazako izany milaza hoe adaly ianao ary ny lafiny indraindray milaza hoe hitanao ataovy zany ka nanana n'andriamanitra ny teny tao amin'ny fanahiko a sy ny devoly koa niezaka ny kapoka ny lohako misy ola malala ve tay zany resaka an'izany izay ny mahatonga ny hoe raha hotariany fanamasina ianao dia tsy maintsy andray karazana risika ianao zany dia isy fotoananao diso matetika mba hafanao mahita raha mety ny ataonao dia mila sasy mahery fo ianao raha efa manao jeritodika azy ao dia mahita izay nataoko sy ny tsy mampalaza azy dia tena gaga azy talanjona tanteraka fa hoe za nanana risim-pony anao zany ary fantatro fa fahasoavan'andriamanitra tamin'ny fiainako izany ary raha tsy nanao zany a dia tsy ho teto mihitsy andro any ilaza aminareo ny tantarako sy ny mba ho afaka anampy anareo tamin'izaho vao nanomboka nampianatra ny teny tsy dia malaza loatra ho an'ny vehivavy ny manao izay ataoko izao ny olona rehetra tena nefitra fa hoe tena verisaina afa-tsy ny karazan'olona vitsy ihany dia hoe afaka ny saiko tamin'ny ratsan-tanako izany fa raha vao nanomboka nandresy lahatra andao ny asako andriamanitra dia natahotra nandao zany satria tsy dia anambola loatra izay andaovana amin'ny facturanay isam-bolana dia tsy latsaky ny $90 foana zany diako zany fa za zany tsy maintsy tena mila mahatoky an'andriamanitra ary tsy mitady anareo anao izay anandramana zany a fa tsy zavatra andrakandramana atao fotsiny zany fa anao zavatra oatra izany ihany ianao raha toa ka tena amin'ny fonao rehetra dia mino fa zavatra saina ataonao zany ary mila tagatrao anao izay andidian'andriamanitra dia alohany ny vidiny ka tsy mila facture aloha aoriana zany tena nanao fahagagan'andriamanitra fisam-bolana dia manomena izay andoavana facture izy ary efa tena minitra farany fony zany fa hitanareo zao ampiasainy zany mba ampianarana antsika toky aziny amin'ny vola ka mba hatonga izay ilayntsika kehitriny ampandrosoana ny asa fanompoana tsy ho lasa fandrahonana amintsika na ho ady ho amintsika satria ny finoantsika dia voaorina efa ela 30 taona ela raha tsy lasa tany ny zavatra voalohany ataoko tsy mba hoe zany mihitsy tompo dia lasa nandao ny asako voalohany aloha tsy niala tamin'ny asako a mandra-pahatonga honena ka tsy nazakako izany intsony dia lozako ny asako dia nanao asa tselika tena maneho tsara zany amin'izay resako eto izao dia natoky an'andriamanitra nanao izay nasainy nataoko dia nanana 2 andro isan-kerinandro teo mba nafahako nianatra fa mbola nanana vola ampy-any a mba hikarakarako ny tenako tsy voatery tena nitoko tamin'andriamanitra tanteraka
na tsy zany ara mbola tsara nataonareo zany zaho raha mba tonga dia nandrosy dia nanao zany a taorinany 3 volana nitambatra be mifakturanay dia tonga saina kely ay tsy feon'andriamanitra korika ay la eniko fa mila takatrao fa raha tena mino marina ianao fa andriamanitra dia mitarika anao anao zavatra ray dia izy no andray an-tanan'izay ilaina raisina tanana ary raha tsy zany dia mila manaonao lehilahy na vehivavy mahery ianao laza hoe noeveriko fa nandriavy tamin'andriamanitra ay diso tsy misy mamenatra ny amin'izany fomba fianaranao mandriavy amin'andriamanitra dia nifandrosoana mamantatra fa tamin'ny toerako ten'andriamanitra mihitsika dia nahita asatselika dia jereo kely ange zany voaroaka tamin'ilay asatselika andray koa za zany tsy ilay karazana mpiasa ratsy dia voaroaka fa tena mpiasa tsara nefa voaroaka tamin'ny asa koa dia hitako foana zany hoe dia mampiasa fitaovana fandarana boky izay ka isaky nikitika zavatra ty tonga dia paritako zany dia angamba nefitra ny olona fa ho avy andamina an'izany fa nanomboka ny anazava taminy fa andriamanitra ny tena hoe efa nilaza taminao fa tsy tiako anao asa hafa ianao izay ezanao hikarakarana ny tenanao fa tiako hianatra sy hanomana ny finoana ianao mba anao izay niantsoko anao fantatrareo ve firy-taona nanomanana izay tsy nisy famantarana fa hoe hitsangana eto andray andro any ora 450 ny laniko izay tsy iarahako matory amin'njanako kokoa raza mba ianarana ny tenin'andriamanitra dia afrina ny foazako amin'ny alina ianaran'izany mba anaovana izay azona fotoana kely miaraka amin'andriamanitra ahafahako mampianatra adiny ray isan'andro amin'ny herinandro ianarana baiboly tao amin'ny salonay miaraka amin'ny olona 520 ary natoko tamin'izany nandritra ny 5 taona dia niasa tany amin'ny asa fanompon'olo-kafa nandritra ny 5 taona ary ny farany andriamanitra ny teny hoe tiako ianao andray ny asa fanomponinao mandehana mivazatany efatra fa tsy misy ola mahalala avaratra tsy moatsinany nandrefana tena natahotra tsy voalazako aminareo kory izay ataotro tamin'izany zany ka tena natahotra mihitsy ary lohaliko efa toy ny tsy nahazaka atsony ka za moa nipetraka tany Saint Louis dia nakany amin'ny avaratra tsy nanana tsy mo andrefa ny Saint Louis zahay laza ny marina aminareo dia nanana fivoriana isam-bolana isaky ny farany tanàna rehetra satria ny any fantatro dia hoe manolotra karazana ireny fankatoavana ankizy ireny dia nijery ny fiasany dia lasa nandeha tamin'ny vata fandraisam-peo zany ka sasany tamin'ireny dia nety tsara ka lasa afaka nifindra tamin'ny tanàna hafa izay ka nanofa toerana malalaky ny fandraisam-bahiny izay mahazaka zato na 200 olona dia nivory tao dia nanao zany efa anarivony isa dia manangona tongotra koa eo amin'ny tany ny alina mialohan'ny hafahana mametraka sezy eo tadidiko zasy devy nitondra fiara feno entana vaky pneu dia nifanesoran'ireo entana be dia be fa zany zao dia fampianarany pneu dia nahitsana daholo aloha zany dia naverina koa avy eo dia ohatra zany mihitsy fa nanana musicien zay izay afaka mira mitendry gitara mitendry piano dia mikapokaponga amin'ny tongony 5 taona lasy zany kaza mba sasa na manandrana amin'ny tsara sy mitsikera satria tsy hainao mihitsy ny zavanitranga dia tonga tamin'ny teboko izay nazoko taratasy ratsy fitsikerana za zany tena lasa hoe nimea tahaka ny hoe tsy azonao an-tsaina mihitsy ny zavatra resanao fa jereo zao milaza aminareo azao milaza aminareo zany no ireo zavatra izay andresen'andriamanitra lahatra anareo mikasika izay lazaina na tsy lazain'andriamanitra anareo elao ny toetra ratsy ajanono ny fitserana ny tenanao manaova pahafolony tsy manantena fa ny olona rehetra no itehaka amin'izany mety mahita ny 20 isan-jato ny olona ve no manome zany voly zany ary raha 20 hafa 20 isan-jato mitovy ihany manao ilay azy tena mbola tsy rariny koa zany fa dia mipetraka fotsiny sika tena tiako zany anao zany tsy nahazo tamin'ny fanindriny zany
maro ny aza miala amin'ny fotoatsarotro zany fa mankatoavan'andriamanitra zany hoe tamin'andriamanitra nanao zay ampianarana ny fomba fankatoavana ny vadiko no everiko fahafaty azy zany tena ny hevitra mpahatsorana fa tsy iaina avy amin'izany za zany tena nanana fikomina taloha satria efa naolan'ndraiko ary tonga dia nanambady raha vao 20 taona fa mitsoka miaraka amin'ny vehivavy hafa foana le vadiko dia mbola lehilahy hafa koa zany io nananaroatra io ka nanao vady tsisy lehilahy zany ntsony ny tena izay tokony ataoko mariny zany manana fianakaviana any zao dia avy eo tonga le teny eo amin'ny baiboly milaza fa ny vehivavy tokony anaiky ny vadiny dia nahita ny tena hoe maneke manaiky ny vehivavy dia tokony anaiky ny vadiny tsy haiko koa raha nanonony zany taloha fa aleo ihany zany any rehefa mamaky zany dia tena mampiroro zany mety everinareo ve fa mbola afaka nijoro teto ve za andro any raha mbola tena mahay vava tamin'ny miafina tany fa ny sasany aminareo dia resen'andriamanitra lahatra ny amin'ny tsy anana toetra fikominy zao dia nisoran'andriamanitra fosan'ny lehibenao an-damosinao ianao tsarainao sy tsikerainao pasteranao dia manan-javatra lazaina amin'rehetra ianao satria mazava ho azy ianao mahay noho ny olona rehetra eto ambonin'ny tany hitanareo ireo olona zay mihevitra fa izy no mahay indrindra dia vao profara satifika fa ireo olona zay mihevitenao mahay ny tena kely fahalalana indrindra tsy mahay ninonino sika mandra-pahaizantsika hoe tsy mahay ninonino sika marina izao rehefa milaza ny baiboly hoe vonoiny momba ny tenanareo dia ilay fangiry firiana zay mahazo ny fanahinao zany rehefa miantsonao anao zavatra andriamanitra zay zavatra tsy tianao atao fa efa namakin-dromana 12 ianao dia efa nanolo tena tanteraka fa andeha anao zay asainy ataonao satria ianao mino fa tsara izy ary zay rehetra angatany ho ataonao dia azo antoka tanteraka fa hitondra fahatsarana ho anao mariny zany dia hoy ianao hoe tena ny lehibeako tsy milamina tianareo zany akako fotoana indray hijerena ny petera voalohany ilaza aminareo fa amaky izay ilazain'ny baiboly mikasika ny fomba fanajanan'ny mpampiasa tsy mendrika voalazo hoe fa maneky azy dia atao tsara izy tena manany any angambo ianao zany izaho dia ho takatsika zany fa ahoana tsy rariny zany tsy mety zany rarino an' jesosy ve nitondra ny fahotana to ambony azo fijaliana andriamanitra tsy mangataka atsika anao zay ataony olona rehetra izy tsy mangataka atsika anao zay morana izay metina izay malaza fa mangataka atsika anao zay angatany ataotsika izy mba ho voninany efa tena taona maro ny tsy nanaovako tson'ilay tsy fampiteny amin'ny Dave mihitsy fa kelikely fotsiny sisa fa amin'izao zany tena kely marina tena mifankaty be zay tena tsy indevy le atezerako kely iny ary rehefa miresaka fandrarana izy dia tonga dia mangina tsy adala akory hitanareo ny baiboly milaza fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay sy mifehy anay mba hanao ny marina araky ny tiavanao koa an' Jesosy araky ny fandrinao anao zay asaina ataonao na mahafinaritra anao zany na tsy mahitsy tsara fa mbola misafidy ny anao zay tiako atao foana ihany dia zany koa ianao hatramin'izao mbola tsy tena matanjaka amin'izany fanekena sy fietreny zany fa te anao zay tiatsika foana sika fa za tsy manao fananiana mikio amin'izay fahefana atao amiko izao ainareo nahoana satria fantatro fa akasika anositra eo amin'ny fiainako zany ary zay ny zavatra tokana zay azoko ka tsy atakaliko nininona mihitsy zany tsy falo zany mihitsy tamin'izaho vehivavy koa taloha tiako jerenareo ny Tesaloniana 2 izay
milaza fa ny fanahy ny antikristy dia efa miasa eo amin'izao tontolo izao dia fanahy ny fikominy zany zao ndodiny intsika zany inona hoe no hitantsika amin'izao tontolo izao ankehitriny efa tena miasa ny antikristy satria eny amin'izay jerentsika rehetra eny dia mahita fikominy sika fikominy fa tsy tokony mombo zany sika tsy zany ny antson'andriamanitra atsika eo ataontsika arakaraka ny tsy akatoavan'ny olona rehetra an'andriamanitra ny tokony ezahantsika sainam-pahatsika hevitra akatoan'andriamanitra ka rehefa mitombo ny aiziny tokony hamiratra kokoa ny mazava dia zao ny zava-doza mety azo atsika ny fiara atsika mirona miaraka aminy ora kokoa ny manao ny riam-pahafolony fa sarotra kokoa raha milomano manotra izany ianao aza mba samy manao izay ataony olona fotsiny aza mipetraka amin'ny sakafo ataony dia mifosany lehibenao satria ny olona rehetra manao izany fa mandehana mitokana dia mivavao azy mandehana mivavaka ao andreo olo-kafa rehetra ka rehefa manontany anao izay hevitrao izy lazao azy fotsiny hoe hitanareo zao tena voataha fa manana asa mety tsy tena tanteraka izy amin'izany rehetra izany fa nazako azy marina dia milaza aminareo zao araka ny andrenesako ola miteny manohitra an'andriamanitra no ironako anoeranazy ihany koa milaza zao aminareo tena tiako mihitsy ny miseho amin'ny fahita lavitra dia mijerila écran dia milaza hoe velon'andriamanitra izy ny fiandohana sy fiafarana fa avy aminy zavatra rehetra ary tsy hafoana an'andriamanitra zany ianao tsy mampaninina azy zavatra tianao atao fa velo eto tan'andriamanitra ary rehefa lasa daholo ny zavatra rehetra andriamanitra dia mbola eo foana Amen. Samuel faharotoko fahefatra amby roapolo andiny fahavalo ambin'ny folo ary Gada nankany amin'ny Davida tamin'izany ka nao taminy hoe mekaraka manangana alitara ao an Jehovah eo amin'ny famoloany Arona Jebosita niakatra Davida araka ny tenin'ny Gada araka izay nanontiny Jehovah ary Arona nitsirika ka nahita ny mpanjaka sy ny mpanompony manatona azy dia nivoaka izy ka nikoaka tamin'ny tany teo anatrehan'ny mpanjaka ary hoy Arona hoana anao tongavany mpanjaka tompoka aty amin'ny mpanompony dia hoy Davida hividy ny famoloana aminao mba anondrenako alitara ao an Jehovah hitsahara ny arety mandringana tsy hamely ny olona ntsony fa nisy lozana anjola tanàna ka rehefa naharay ny didiny Jehovah Davida zavatra nasaina nataony dia manangana alitara teo amin'izany famoloana izany mba ampitsarana ilay arety mandringana ka nakany amin'ilay mpanjaka hafa izy mba hividiny tany aminy anaovana izany fa Arona ny teny tamin'ny Davida hoe aoka ny mpanjaka tompoko hanao izay sitrany ka hanatitra izany ndreo ny omby fanatitra dorana ary ny fivelezam-baritry ny azo zao no lazainy hoe aleo za daholo manome izay ilainao zany no mianao ny tany ny kitay ny afo zany mianao izay rehetra ilainao dia jereo nge izay navaliny Davida zany rehetra zany mpanjaka dia omeny Arona ny mpanjaka ary hoy Arona tamin'ny mpanjaka Jehovah Andriamanitra ny ankasitraka anao fa Davida mpanjaka laza taminy hoe tsia fa hovidiako aminao mihitsy zany fa tsy hanatitra fanatitra dorana ho an'i Jehovah amin'izay azoko fotsiny aho fankatoavanao ve zao azonao fotsiny efa mba nijanona teo amin'ny ataiboko izay nanomboanao ny tsy mahafinaritra ve ianao ve mitsoky ilay fivoriana rehefa manomboka tsy mahafinaritra ny sezanao rehefa mifamaly aminao ny mpampianatra na ny mpitandrina anao tonga ve ianao dia lasa mitady fiangonana hafa indray hivavahana rehefa manitsy anao ny lehibenao ianao ve tonga dia lasa mitady asa hafa indray raha ny vadinao mangataka anao indroa-mbin'ny folo isa anao zavatra tsy tianao atao anatin'ny indroa-mbin'ny folo taona tonga ve dia lasa mitady vady hafa ianao saoran'Andriamanitra tsy misy olo amin'ny teny azay ataoko fa efa natosika foana tamin'ny fiainako tsy misy olo teny azay ataoko tsony tsisy zany dao napa-kevitra androany mialohan'ny alany eto fa raha nkatoan'Andriamanitra sika dia tena ilay misy vidiny zany fa ilaza zavatra aminareo vidiny izay alohantsika ho an'ny fankatoavana dia tsisy dikany hoarina amin'izay ho azontsika eo ankilan'izany amen dao araka hitsangantsika